Faly miarabantsika rehetra indray amin'ity andron'io itya amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a tafaraka amin'ny alalan'izao a tambazotra izao na dia tsy fakahitarintsika dia afaka miona dia mino izay fa isy zavatra voarainao indray amin'ity androandroany ity ambokin'ny lioka toko 12 ambokin'ny Matio ihany koa misy an'ity andalatsotra masintya dia milaza zavatra tahaka izao Jesosy hoe aza matahotra izay mamono ny tena kanefa rehefa vita zany a dia tsy afaka manao mihoatra noho izany. Aza matahotra ozy izy ny amin'izay mamono ny tena kanefa rehefa vita zany dia tsy afaka manao mihoatra noho izany. Zany ohatra zao zany le zavatra ampianaran'i Jesosy hoe aza matahotra olona izay afaka mamono anao, afaka manisy ratsy anao, afaka mamotika anao amin'ny fomba fijery ivelany, afaka mandrava fanananao, afaka mampaharary anao na tsy fantatro. Tsy haiko zay rehetrarehetra mety ho fahefanana nandra olombelona amin'ny samy olombelona. Fa ny zavatra ampianarin'ny Tompo ao anatin'ilay izy dia zao hoe aza matahotra an'izany ozy izy kanefa rehefa vita zany zany hoe rehefa maty lay tena dia tsy afaka manao mihoatra noho izany. Tamin'ny farantsika dia niresaka mikasika ny atao hoe fanahan-tahotra izay mampatonga ny olona hoy isika manao zavatra izay tsy ankasitrahany, manao zavatra izay manao tao foana, manao zavatra maro isan-karazany. Ny afatra izay fampizarana eto a dia afatra ho natao atsika izay zanak'Andriamanitra trany izay mananantoka fa nateraka indray. Ny antony raha lasa nabavy dia zao a ao anatina tontolona androsatrotsika, ao anatina fotoana sarotra isika izay mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ity dia nohony amin'izay asarotam-piainana izay dia misarangotra be ny olombelona ary na dia isika olon'ny kristiara rehefa tsy miorina tsara ozy izy fomba fiteny apôstôly Paoly hoe rehefa tsy mamaka tsara dia lasa ihany koa tsika manao an'izany zavatra zany dia lasa koa tsika miaina an'izany. Dia zavatra ampianarin'i Jesosy nefa ao anatin'ilay izy dia zao hoe aza matahotra, aza matahotra. Io teny io dia miverina foana ao anaty baiboly ary matetika tsika rehefa misy zavatra mitranga dia hoe aza matahotra, zany hoe marary dia hoe aza matahotra, ohatra hoe tsy manam-bola dia hoe aza matahotra. Fa tsy dia mahavatana antsika loatra le mandray an'izao afatra izao hoe aza matahotra olombelona. Zay zany no toy an'ity afatra faharoa ity, aza matahotra olombelona. Na olombelona iza anarany, na olombelona iza anarany, na tahaky ny ahoana fahefany, na tahaky ny ahoana fahefany, na inona ataony, na inona vitany, na inona moa testy menace izay mety ho ataony dia aza matahotra ny amin'izany zavatra izany. Tonga dia mahitsy be mihitsy zavatra resantsika dia averiko eto foana ny antony hoe tsika rehefa matahotra dia manao tao foana. Tonga zany dia hotsimponitsika eto hoe izavy le tsy tokony atahorana. Voalohany indrindra zany zavatra izay resako aminao anatin'ilay izy dia zao hoe isika rehetrarehetra tsirairay avy dia samy manana tontolo manodidina. Ohatra zao hoe fianakaviana dia amin'ny fianakaviantsika io misy olona atahorantsika. Samy manana an'izany tsika rehetrarehetra hoe misy tonton bebe voninahitra ao, misy tantine député ao, misy olona mpiantoka ny écolage janakao ao, zava-misy zany sady zany. Misy olona izay mpanomeme sy mpanohanohana sy rehefa atsoina dia manatanteraka didy foana. Misy an'ilay karazana olona le ny sasany rehefa manome zavatra ho anao dia tsy haiko zavatra na 5,000 sy 1 alina 2 alina fa ny aza rehefa manome tonga dia 2 hetsy. Reny karazana olona reny dia manana fahefana eo ambony lohantsika. Ary reny karazana olona reny dia atahorantsika sy mampatonga antsika manao zavatra izay tsy tokony ho atao na lay ataontsika hoe marimaritra iraisana. Ohatra zany zao hoe reny karazana olona reny rehefa miteny zavatra anankiray na diso ary dia tsy misy sa manohatra azy, tsy misy sa miteny aminy hoe tsy mety zany. Ohatra zany zao hoe amin'ny toerantsika kristiana, amin'ny toerantsika zanak'Andriamanitra, raha misy tonton, tantine sy sisa rehetrarehetra mbola manao fomban-drazana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fomban-drazana tsy maninona, misy fomban-drazana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra zao hoe vita ny fandevenana, lasa ny fianakaviana rehetrarehetra mandeha tsy fantatro moa le fomba filazana na amin'ny sasana, na amin'ny dio, na mandro, na tsy fantatro. Dia amintsika le izy raha zanak'Andriamanitra ianao tsy tokony atahotra an'izany. Ny antom-pisiny ny zavatra iny mantsy dia hoe amin'izay tsy manaraka antsika ny ratsy. Manao antsika eo amin'ny fijoroana eo anatrehan'izany zavatra zany. Sa matahotra n'lay tantine izay miteny hoe andao anao an'io zavatra io.
dia rehefa matahotra dia lasa am'izay mamorona fialantsiana ao anatin'ny fisainana hoe tsy maninona nge le izy sy maninona moa fa mba misasy mamakany nanina ihany koa zany dia mba manao fanonina ngamo za manompo sampy ngamo za manao inona ngamo za manao inona ianao tsy manompo sampy ianao tsy manao ninina fa ianao tsy nijoro ary ianao matahotra ny amin'ny ainao le izy tsy mivantana isika tsy matahotra ny amin'ny aintsika mivantana tsy hoe hitazona antsy akory tantinina sy tonton sy dadato sy tsy fantatro rehetrarehetra sy dadafara ka hoe hovonoko ianao raha ohatra tsy miaraka aminay fa misy tahotra ny anatin'ny fisainantsika ihany misy kajy be debe izay vokatry ny taizanantsika rehetrarehetra sy lakajy materialista ny anatin'ny fisainantsika ihany tsika olombelona dia olombelona materialista ary ny fomba fandiniantsika dia miankina foana amin'ny hoe anao an'izao fandrao any amin'ny ho avy ary tsika olombelona dia zavaboary mpitsinjo ny ho avy ny biby tsy mitsinjo ny ho avy zany akoatran'ny reo biby izay atao hoe miditra amin'ny hibernation rehefa hiditra ny taona ririnina mangatsika be any ivelany any dia manangona sakafo ry zareo amin'ny ho avy fa ny biby tsy mitsinjo ny ho avy fa ny olombelona mitsinjo ny ho avy zay mahasamy hafa ny biby sy ny olombelona dia lasa am'izay le olombelona mitsinjo ny ho avy mandinika hoe inona ny tsy afaty antoka inona ny tsy asimba inona ny tsy arava ahoana ny tsy anina fa mbola ilaiko ty amin'izao fotoana zao mbola ilaiko raha anina amin'izao fotoana zao dia ahoana raha misy an'izao dia ahoana raha misy an'izao dia manambomboatra toejavatra tsika dia manamboatra fomba fiteny sy ny sisa rehetrarehetra zany roany te hiresaka aminao ary te hilaza aminao mahitsy aza matahotra izay afaka mamono ny tena aza matahotra ny ho faty-antoka aza matahotra ny ho very-pamatsy vola zay hoe mbola le tantina sy tonton fa za miresaka aminao patron ihany koa sy patronne za miresaka aminao ny pray ombinantoko aminao rehetrarehetra sy ny sisa rehetrarehetra isika dia mila mijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra mijoroa amin'izay rehefa sitrapon'Andriamanitra mijoroa amin'izay raha mipiara-miasa aminao manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra miresa aminy aza matahotra izay mamono ny aina aza matahotra no potika fihavanana aza matahotra no rava fihavanana amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray ihany koa milaza zavatra tahaka izao hoe ozy izy Jesosy nanambara hoe ataonareo izy fa tonga hitondra fiadanana tsy hitondra fiadanana zany naleako izy izy fa hitondra fisarahana fa amin'izao fotoana zao izy dia hisaraka amin'izay ny zanakalahy anohatra ny rainy ny zanakavavy anohatra ny reniny raha fozan-da anohatra ny vinantony lasa ny sisa rehetrarehetra zay io Jesosy Kristy io satria maninona rehefa miaraka amin'i Jesosy raha lasa nabavy dia mila mijoro ho vavolombelona tadio tsara fa rehefa tsy mijoro vavolombelona tsika dia ho ataon'ny olona tsinotsinona foana dia ho tsinitsiny avin'ny olona foana ny fivavahantsika fa rehefa mijoro ho vavolombelona tsika ary mijoro matoky an'Andriamanitra isika tsy matoky olombelona aza mitoky amin'ny olombelona fa iny olombelona zay etreretinao fa afaka ny anavitra anao sy hamany olanao iny tsy marina nge zany zavatra any any anatin'ny saitsika fotsiny zany voalohany indrindra tsy voatery mihitsy izy hamany olanao fa roa manarakaraka an'izay izy no miteny aminao fa mbola afaka ny hamany olanao izy amin'ny fotoana zay ilanao azy dia nefa ianao amin'ity andro androany ity sy amin'le fotoana izay ilan'ny tompo anao hijoro vavolombelony dia tsy mijoro vavolombelona ny afatra amin'ity andro androany ity averiko aza matahotra izay mahay mamono ny aina na iza manao menasy atsika na hiteny izy ho voaroka ianao ary rehefa voaroka ianao za mahalala n'ireo anana rehetrarehetra mety olona ambombony amin'ny fitondrana mihitsy no hijoroanao sy ho toherinao satria mandeha araka ny tsy tokony ho izy ary manohatra ny sitrapon'Andriamanitra le resantsika eto ninninona zavatra lazainy tsy ahita asy elana andeha ho aizy elana andeha ho aiza zay dia ambarako amin'lahy zao ny zavatra tiako lazaina aminao ny fiainantsika tsy eo ampialatanan'olombelona zay mahatonga antsika tsy ho baikoan'olombelona io na izy io na iza na tafiditra ao anatin'izany ny vady rehefa ny vadiny tsy mandeha araka amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy zavatra tena mipetraka vadinao ohatra vady andefimandrinao manao zavatra tsy fahitsiny manambaka olona sy ny sisa rehetrarehetra masahianao mijoro tsy mety io dada tsy hiaraka aminao amin'io zavatra io tsy manaiky an'io zavatra io ianao nga zao sarako ianao avelako ianareo sy ny sisa rehetrarehetra masahianao mijoro dia miteny tsy maninona zay ataonao ozy izy Petera andre mandeha laza tsaraonareo raha ho mariny eo anatrehanareo ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra zany hoe nisy mpanapaka teo amin'ny firenena ary zao ny tenin'Andriamanitra izay mampianatra ho an'ny zanak'Andriamanitra hoe maneke ny mpitondra anareo
fa eo anatrehan'le mpitondra zay mikivalavala sy tsy mandeha araka sitrapon'andriamanitra zay nibaiko eo am'petera hoe ajanony zany fitoriana filazantsara zany eo nivo fianakaviantsika mety hoe zany jesosy lisan'zany aoko zay fa makarentsofina na tsy fantatro zay fomba hitenenany azy masahi misaraka za tena milazanao mihitsy misy fotoana misy décision mila raisina masahi misaraka tsy maninona mihitsy tena mametraka mihitsy ny bonne foi pour toute de miteny izy hoe rehefa zay mifandehany a tsy mahazoveriny eto intsony ianao rehefa zay mifandehany a tsy miditra fahasandrasana ianao rehefa zay mifandehany a tsy karakaranao tsony fianakaviany izy raha teo eken'ny olona teny ny olona rehetrarehetra manaiky teny azy daholo de tsisy anampy anao tokoa ny olona rehetra noho ny am'fatahorana n'lay olona izay ambony sy manakaja za te ilaza aminao ny fiainantsika tsy eo ampelantanan'ny olombelona izay fofinaina ihany ny ombavoriny ary io fofinaina eo ambavoriny io na de be vavabe ary an'io tsy mahalala kory izy fa mety rahariva de tapitra ny androny de ianao ve de atahotra olona izay rahariva de ho tapitra ny androny na rapitso na tsy fantatro de ianao tsy atahotra an'andriamanitra misy toy an'le tenin'andriamanitra amin'ny Luka 4:20 atoroko anareo zay tokony atahorana ozy izy matahorana zay afaka mandefany amin'ny elo rehefa tapitra zany le teo zany a aza matahotra olona izay rehefa tapitra famonona ny ainy tsy afaka manao mihoatra fa misy anankiray ozy izy izay afaka manao mihoatra rehefa tapitra ny ainy afaka mandefany amin'ny elo za tsy resaka aminao ho any amin'ny elo tsika raha ohatra ka hoe tsy anaraka raha ohatra tsy joro vavolombelon'i Kristy fa za hiteny aminao androany a fa ho am'izany no ny antsonantsika samy mahery eo ampelantanan'ny tompo ny fiainantsika fa tsy eo ampelantanan'olombelona niza menasy anao a aza manaiky an'izany zavatra zany raha ohatra ka misy menasy anao hoe raha tsy mandoha an'izao volo zao ianao hogadraiko ianao hopitehiko ianao zao ianao rehefa tsy amin'ny famarinana ny tokony andoavana an'le vola masahi mijoro za tsy andoha za tsy amme satria ny antony a tsy zay ny tokony ho atao fa zao ny tokony ho izy tsy le mandoha vola ny olana fa le toe-po matahotra mihitsy voatsindrin'le olona azonao le izy tsy le mandoha vola ny olana zay ary ny tenin'andriamanitra hoe maninona na de tsy manaiky na de ambakaina ary fa raha tahotra amin'ny mahatonga antsika manaiky ho ambakaina misy fanatsy izy ao anatin'le izy ary misy toe-potsy izy ao anatin'le izy ary zay le tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra satria ny zanak'andriamanitra dia tsy baikion'ny tahotra fa baikion'ny fanahany zanaka natsangana zay atsotsika hoe abaray zay indray ny fa afatra foya ifampizarantsika amin'ity andro an'io ity mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa samy tahiny tompo amin'ny manaraka indray veloma tompoko raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo